Ie, faly miaravatsika rehetra zay manaraka an'ity vidéo ity a. Ianarako Rakoto Soatanjona Mahita, Antoine Marie, diocèse Tsoromandidy, paroasy Tsara Asina, fikambanana masina misy ana Antily Madagasikara. Dia manasantsika rehetra hanaraka ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny zavatra ho ataoko ho asihako anareo androany dia resaka fampiasana biogaz, izany hoe ny fako ahodiko eto mba ho lasa entona fandrehatra andrahoana sakafo. Taikosoa no ampiasaiko satria izay no misy ataoko. Dia manasantsika rehetra hanaraka azy hatramin'ny farany. Mety mora lono afangaro amin'ny rano dia ato izany ny fampidirana azy. Findra kely ato indray tsika, ity indray ny bassin de sortie, izany hoe ato ny fivoahan'ireo zezika. Io miakatra makaty io dia mivoaka eto amin'ity lavaka kely ity rehefa misarja le biogaz. Dia ity no robinet andehanan'le gaz. Iny zany ny efa hitarihana azy makany an-dakozia iny. Ao, mahandro sakafo tsika. Mangotraka ny vary. Masaka ny varintsika, manasa sakafo. Maro be ny tombontsoa azo avy amin'ny fampiasana biogaz. Anisan'izany ohatra ny azahoana entona fandrehatra izy aloha izay tsy vidiana, ialana amin'ilay fividianana charbon sy kitay. Dia manaraka izany ny tanàna madio satria ny fako rehetra dia alefantsika ao daholo. Dia fahatelo ny faikany avy eo zezika tena tsara ary tena milay ho an'ny fambolena. Na dia sarotsarotra aza ny fanatanterahana ny asa, dia rehefa teo le fitiavana mba tehana tsara zavatra dia hita fa nandeha atsaka sy andava ny asa. Ka isaorana betsaka ny Euclim nampiofana anay fa voaray ny afatra dia makasitraka antsika rehetra.